Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy lay tompon'izao rehetra izao. MIOVA club. Izy indray ry havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Iresaka baolina kitra ao amin'ity anio ity. Tsy hoe baolina kitra fotsiny amin'izao fa hitondra izay tontolon'ny baolina kitra izay entina manazava ny tenin'Andriamanitra. Malaza be tatoato hoe be dia be ny mpilalao malaza izay MIOVA club. Ny mpilalao malaza dia fantatsika tsara fa mipetraka anatina club izy. Dia iny club izay misy azy iny no manome ny karamany. Ao izy no milalao. Izany hoe mampiasa ny talentany sy ny fahaizany rehetrarehetra ho an'iny club iny izy. Ary sous contrat amin'iny club iny izy. Tsy afaka miala amin'iny club iny izy raha tsy tapitra ny contrat. Raha tsy hoe misy club hafa vonona hividy azy lafo dia lafo. Dia be dia be ny mpilalao arakaraka ny fahaizany zany no hividianana azy. Dia fantatsika tsara fa io club io zany no manome ny fitsipidalao rehetra, ny fipetraharahany, ny toerana iasany, ny toerana hanaovana ny baolina sy ny toy izany, ny fotoana hanaovana ny entraînement. Dia io club io no mamaritra azy dia manaraka fotsiny ilay mpilalao anatin'izay satria efa nifanaraka izy, nanaiky izy, nanao sonia izy tao anatin'io club io. Rehefa tapitra ny saison dia mazava ho azy fa indraindray mbola avaozina ny fifanarahana. Indraindray le club amin'ny teny tsy mety aminay intsony fa mandeha amin'izay. Indraindray koa le mpilalao misy club hafa mangetaheta hoe io mba tiana hiara hilalao aminay satria mahay be io, vidinay lafo io. Dia alefana ny proposition amin'ilay mpilalao. Dia eo zany le mpilalao rehefa tapitra ny saison mieritreritra manao hoe hoay zary misafidy izy eo hijanona amin'ity club ity va izy sa andeha amin'ilay club hafa. Dia indraindray moa arakaraka ny vola satria ny vola no mitondra azy. Dia rehefa be dia be le vola izay araviravin' club zany aby manao hoe omenay an'izao vola zao ianao raha mifindra aty aminay. Dia lasa le mpilalao mandeha mifindra makany amin'ny club hafa indray izy. Dia izany mahatonga hoe be dia be no mifindrafindra club mandrakariva ny mpilalao baolina kitra satria mitady izay tsaratsara sy bebe vola mandrakariva reny mpilalao reny. Dia izao koa nefa zavatra tsara ho fantatsika, rehefa anatina club anankiray ianao dia milalao ho an'iny club iny ianao. Tsy possible mihitsy izany hoe mbola andeha hilalao amina club samihafa zany ny mpilalao anankiray satria indraindray ireo club ireo ihany no mifaninana ao anatin'ilay tournoi izay atao zany. Dia tsy possible zany hoe nitongotra ho ilany amin'ny club anankiray dia nitongotra ho ilany amin'ny club anankiray fa tsy maintsy misafidy le mpilalao hoe miala ato izy. Dia rehefa miala ihany koa izy dia milalao aty amin'ilay club anankiray. Ohatra zany zao raha hanome exemple fotsiny hoe miala tao amin'ny PSG izy dia mifindra nakany amin'ny Miami. Dia tsy possible mihitsy ny andeha hoe za andeha izy fotoana mba malahelohelo amin'ny PSG, manimanina amin'ny PSG dia mba andeha hilalao kely nanao maty satria tsy ndray mba hanampinampy endry zareo. Tsy possible mihitsy zany fa rehefa niala tao izy dia sady tsy feheziny lalàna ny PSG intsony izy tsy manandrara amin'ny PSG intsony izy fa tonga dia any amin'ny Miami amin'izay izy no mifantoka. Dia izay effort rehetra nataony tato ameny ho an'ilay club vaovao izay misy azy, izay nividy azy, izay nanaovany contrat vaovao indray. Safidy ilay hoe hiala anatin'ity club anankiray ity amin'ny ankapobeny. Dia izay fantatsika tsara zany lalàna zany, fantatsika tsara zany fomba fiasa zany. Mbola mety be dia be ny détail fa tsy voazavy eto daholo ilay izy ary tsy dia izay loatra akory ny tanjona ao anatin'ity vidéo ity. Fa hoentiko izay fanazavana izay ahafahantsika mahazo tsara izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny Romana toko 9 raha mamaky an'io boky io ianao dia sarotsarotra ny mamaky an'io boky io hoe inona ary ny tena tian'ny soratra masina ambara amin'izany teny rehetra izany. Fa raha azonao ilay tantara momba ny club teo dia ho mora aminao ny hamaky an'io Romana toko 9 satria izany mihitsy no prinsipa entina azavain'ny Paoly ato anatin'ity Romana toko 9 ity. Raha atomboko izao ny famakiana azy ao amin'ny 5:5 toy izy manao hoe ahoana ary hanota va isika saingy tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana sanatria izany. Tsy fantatrareo va fa raha nanolo tena ho mpanompo ianareo na ho aniza dia mpanompo izay arahanareo na ny ota ho amin'ny fahafatesana na ny fanarahana ho amin'ny fahamarinana. Eo zany Paoly dia maneho miariary fa misy tontolo anankiroa eo anoloan'ny kristianina. Ny anankiray ilay tontolo fahiny izay nisy azy dia tontolo ny ota io ilay tontolo ny fahamaizinana io. Dia ozy izy manao hoe ianareo isika ny ambarana eo mbola hitoetra amin'ny ota va isika. Ilay isika ambarana eo zany dia le hoe isika kristianina ozy izy. Isika ve ozy mbola hitoetra ao anatin'ny aizina ihany.
isika zay efa nisorona tao anatin'ny aizina tao mbola andehanao baolina any PSG ihany ve anao efa nisorona tao efa nanao contrat aty amin'ny Miami anao dia mbola andeha lalao ihany ve sanatria zany ozy izy tsy possible zany fa na iza ozy izy no manolo tena ho mpanompo na ho aniza dia manompo andevon'iny zavatra iny izy zany hoe rehefa nanolo teny ianao hoe isoratra anarina aty amin'ny Miami club Miami amin'izay misy anao dia any amin'izay ianao tsy mandeha makatsony ny olana manko dia izao be dia be ny kristianina no milaza hoe efa aty amin'ny club ny mazava izy nefa ny asany maizina ihany mbola ataony dia misababaka eo dia misy mihitsy ny voandroana zao nyresaka tamina tanora ray dia niteny mihitsy izy manao hoe ny ambarany ray aman-dreny koa amiko sisy dia hoe ny tongotro ilany any amin'ny Jesosy Kristy fa ny tongotro ilany any amin'ny Satana tsy misy zany dravana tsy misabaka sanatria zany ozy Paoly tsy possible zany tsy izany no tokony ho toe-tsaintsika kristianina fa rehefa niala tato amin'ny tontolon'ny ota isika dia miditra ato amin'ny tontolon'ny fahazavana amin'izay dia izany no mahatonga azy eo amin'ny andininy fa 7:20 dia ozy izy manao hoe ary rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo dia tonga mpanompon'ny fahamarinana zany hoe rehefa nasorona tato amin'ny PSG ianareo dia tonga manompo amin'ny Miami amin'izay fa tsy mijanona ato intsony ohatrohatran'izay ilay izy sary anohatra moa fa tsy sanatria hoe manohatra ny PSG hoe ho ratsy na ny Miami ho tsara fa anohatra entina fadika mamantatra an'ilay izy fotsiny ilay izy toy izany andininy 7:20 tia ny tena mazava tsara mitena araka ny fanaon'ny olona ozy izy noho ny fahalemen'ny nofinareo tahaka ny nanoloranareo ny momba ny tenanareo ho mpanompo ny fahalotona sy ny tsy fanarahan-dalàna hahatanteraka ny tsy fanarahan-dalàna dia mba hatolory ankehitriny ho toy izany koa ny momba ny tenanareo ho mpanompo ny fahamarinana hahatanteraka ny fahamasinana zany hoe tahaka ny anaovanareo asa mafy tato amin'ny club anankiray dia le club ny faharatsiana ny aizina nanaovanareo ny asan'ny loto ny ota sy ny faharatsiana rehetra dia mba hatolory kosa ankehitriny ny tenanareo satria efa tsy ao intsony nareo ato anatiny tia tontolo vaovao izay misy anareo tia ahatanteraka ny vina ny tontolo vaovao io dia le fahamasinana andehanantsika amin'izany toy izao amin'ny andininy 20 fa ny fafony mpanompon'ny ota ianareo dia afaka tamin'ny fahamarinana zany hoe rehefa mbola tato anatin'ny tato ianareo dia mbola tsy nanao an'izany hoe fahamarinana zany mihitsy fa rehefa niala tao anatin'ny ota ianareo dia mazava ho azy tsy manompo ny ota intsony sika ry havana tsy andevoziny ota intsony sika tsy ny ota intsony no mifehatsika ary zany mahatonga azy eo amin'ny andininy 4:20 teny manao hoe fa ny ota tsy manan-kery aminareo fa tsy ambany lalàna ianareo fa ambanin'ny fahasoavana zany hoe efa tsy ao ambanin'ny lalàna ny ota intsony ianareo dikan'izay efa niala tao amin'ny club anankiray ianao dia tsy manan-kery aminao intsony ota fa efa anatin'ny fahasoavana ianao zao any anatin'ny club ny fahasoavanitsika dia anatin'ilay club vaovao an'Andriamanitra ny fanontaniana apetrako amiko sy aminao ary zany dia zao hoe aiza ny club misy ianao manompo ao anatin'ilay ota ve club misy ny ota ve sa manompo aty anatin'ny club ny fahazavana dia tena hoe aza manolotra ny momba ny tenanareo izy rehefa jerevanareo eo amin'ny andininy 2:20 dia izany mihitsy ny ambarany hoe ary aza manolotra ny momba ny tenanareo ho amin'ny ota ho fiadininy tsy fahamarinana fa atoloro ny tenanareo ho an'Andriamanitra toy ny efa maty ny efa velona zany hoe aza manolotra tsony ny tenanao ny tongotra ao sy ny nanao hilalao ota hilalao baolina ato amin'ilay club taloha intsony fa atoloro ny tenanao hanao ny asan'Andriamanitra hanao ny fahamarinana ino ny fahamarinana hanao ny sitrapon'Andriamanitra tsy maintsy mandray fanapa-kevitra antsika kristiana hoe aiza no hanaovantsika signature na contrat fa tsy afaka misababaka fa tsy maintsy misafidy ianao hoe hanaraka ny baikon'Andriamanitra sa hanaraka ny baikon'ny Satana izay mitaona antsika mandrakariva hanota io fa rehefa misafidy ianao hanaraka ny baikon'i Jesosy Kristy dia izay ianao ny tena mipetraka tsara ao anatin'ny club an'i Jesosy Kristy dia amin'izay fotoana izay mpanompo ny fahamarinana sika miaramila ny fahamarinana sika manatanteraka ny fahamarinana sika ny momba ny tenantsika dia entintsika hanatanteraka ny fahamarinana fa tsy andeha hanatanteraka ny asan'ny ota sy ny asan'ny maizina intsony isika aza misababaka tadidio ry havana fa efa novidiany Jesosy Kristy lafo
tamin'ny rano teo ambony azy fijaliana ianao mba hahafahany maka anao ao anatin'io aizina io, manala anao anatin'izany aizina izany ka mitondra anao ho amin'ny fahazavana ary novidiny lafo isika ka aokantsika tena ho sérieux koa amin'ny fanarahana azy ary tena hanome zay rehetrarehetra any anatintsika any ho an'i Jesosy Kristy hiasa ho azy, anao ho azy ny zavatra rehetra anao ny sitrapony satria efa tonga mpanompony isika ary ny safidy isika. Safidy io tsy nanerentsika izy fa ny safidy isika. Ny tsy mety dia izao ilay kristianina misababaka araka ny fitenena hoe kristianina lahady fa mangalatra koa latsinainy. To milaza ho kristianina fotsiny kanefa manao ny fomba n'izao tontolo izao. Io fomba n'izao tontolo izao io ravana club ohatrany hoe mahafinaritra e, ohatrany hoe manitona e, fa rehefa tafiditra ao anao fahafatesana ny tambon'ny ota, fahaverezana no ao, tsy misy fiainanao rehefa tena tonga ao anao fa fanandevozana ary tena hitondra famotehana ho an'ny fiainanao ny fijanonanao ao anatin'io tontolon'ny satana sy tontolon'ny aizina, ny fitaka sy ny alatra, ny lainga sy ny fijangajangana io fa miala tao ary meteza ho tanaiky ny avitra nataon'i Jesosy teo ambony azy fijaliana fa efa nividy antsika tamin'ny rano izy dia ekeo hoe Jesosy efa novidinao hanaraka anao hiditra ho isan'ny vahoaka ny fanjakanao ao amin'ny club anao dia tsy hiala aminao mandrakizay. Mipetra tsara ao amin'ny Jesosy Kristy fa ao ihany misy ny fiainanao antsika ary tsy mipetraka fotsiny fa tena miasa mafy ho an'i Jesosy Kristy amin'izay, manome zay rehetra maximum aty anatintsika amin'izay, ohatran'ny mpilalao baolina hoe rehefa nifindra club izy dia manome zay maximum ho azy ho an'io club io dia ataovy zay maximum ao anatinao, omeo zay rehetra nananao ho an'i Jesosy Kristy fa ao amin'ny Jesosy Kristy tsika zao efa ao amin'ny fahazavana isika, efa novelomin'Andriamanitra isika, tsy any amin'ny aizina sy ny ota intsontsika ary kristianina aza milalao ota, aza misangisangy ny fiainanao mpanahanao fa safidio alio zay tena ho arahanao dia tompoy Jesosy Kristy. Mahereza ry havana hisafidy daholo eny antsika rehetrarehetra ny club tsara indrindra dia ny club miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.